Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba antsika rehefa malala tratra ity zoma fa 20 ny volana me ity. Ny mofinaina voalahatra antsika anio dia ny boky ny nomeria. Nomeria toko 110. Nomeria toko 110 andininy 420. Nomeria toko 110 andininy 420 ka hatramin'ny andininy 130. Aminaran'i Jesosy. Dia nivoaka Mosesy ka nilaza ny tenin'i Jehovah tamin'ny olona dia nanangona fitopolo tamin'ny olon'ny firenena izy ka nampitoetra azy manodidina ny tranolay. Ary nidina teo amin'ny rahona Jehovah ka niteny taminy dia nangalany ny fanahy izay tao amin'ny Mosesy ka napetrany tao amin'ny olona fitopolo. Ary raha mbola nitoetra teo amin'ny fanahy dia naminany izy nefa tsy nanao intsony. Fa nisy roalahy nijanona teo an-toby. Eldada no anaran'ny anankiray ary Medada no anaran'ny anankiray. Ary ny fanahy nitoetra tao aminy. Ary isan'izay voasoratra izy roalahy nefa tsy mba nakeo amin'ny tranolay dia naminany teo an-toby izy roalahy. Ary nisy zatovo niazakazaka dia nilaza tamin'ny Mosesy ka nanao hoe Eldada sy Medada maminany etsy toby. Dia namaly Josoa anankinoana izay nanompon'ny Mosesy hatry ny fony tanora ka nanao hoe ry Mosesy tompoko raharao izy roalahy. Vao Mosesy taminy izaho va ny ilonanao? Nganeka ho mpaminany avokoa ny olon'i Jehovah rehetra ka latsaka Jehovah amin'ny fanahiny. Dia nakeo atoby Mosesy sy ny olon'ny Israely. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rehavako mikasika ny asan'ny fanamasina no asehony ity nantoetry ny fanamasina, ny asan'ny fanamasina no asehony ity nomeria toko 120 voalahatra araka ny mofinaina ity. Laha hitantara dia nomboka amin'ny andininy 420 dia hoy ny tompo tamin'ny Mosesy. Ry Mosesy manangona fitopolo amin'ny olon'ny Israely dia eto ty amiko izy ary izaho dia hidina ka ametraka ny fanahiko amin'ireo fitopolo ireo izay ara-mitantana aminao, ara-mitondra aminao ity firenena izay mafiatoka sy maditra ity. Zay raha azo milazana azy. Dia natsony Mosesy ary nofidiana ary no fitopolo izay olona nalaina avy amin'ny isam-pianakaviana ao anatin'ny fokon'ny Israely. Dia araka ny tenin'i Jehovah dia nentina teo amin'ny tranolay fionana moa izay tsy maninona azo adika ihany ho mitovy amin'ny tabernakely. Dia noentina teo amin'ny tranolay fionana ireo fitopolo ireo dia nidina Andriamanitra ary dia naka ny fanahy tao amin'ny Mosesy. Nidika naka ny fanahy tamin'ny Mosesy dia tsy milaza hoe nanombiana akory ny fanahy Mosesy fa milaza hoe fanahy iray ihany no ao amin'ny Mosesy sy ny ao amin'ireo olona ireo, tsy fanahy samy hafa akory fa fanahy masina iray ihany no ao amin'ny Mosesy sy ny ao amin'ireo olona ireo, mba isehon'ilay hoe mpiara-miasa amin'ny Mosesy ka hitovy fisainana amin'ny Mosesy, fa tsy hoe mpiara-miasa hifanohitra amin'ny Mosesy na hanohitra amin'ny Mosesy na hanohitra ny fandaminan'ny Mosesy, fa fanahy iray ihany. Zay fotsiny dikany dia nakana ny fanahy tao amin'ny Mosesy. Dia io fa naminany ireo fitopolo dia tao amin'ny tranolay fionana. Zavatra roa telo no mampieritreritra avako malala. Ny voalohany indrindra dia ny fanahy masina dia mifamatotra amin'ny olona fa tsy mifamatotra amin'ny zavatra akory. Ny fanahy masina dia mifamatotra amin'ny olona fa tsy mifamatotra amin'ny zavatra sy akory. Inona dikan'izany? Rehefa nampidin'Andriamanitra zany ilay fanahy. Hotsika manao hoe nalaina avy tao amin'ny Mosesy, ny hevitra ilay hoe nalaina avy tao amin'ny Mosesy amin'ny andininy fa 520 dia tsy midika hoe
fanahy hafa kory fa fanahy ray ihany fanahy ray ihany hitovy sainana mba tsisy fanoerana dia naraina ilay fanahy tao amin'ny mosesy nanam-pidinina ilay fanahy masina zany ny tao amin'ireo olona ireo le olona ireo dia ny rehetra zany efa natao hoe samy miomana ianareo miomana ara-pananareo andiny fahavaloambin'ny folo manamasina ny tenanareo mitomany eo anatrehan'i Jehovah ianareo miomana mihitsy ianareo mba hahafahanareo andray an'izany fanamasina zany de ny manina zany reo olona fitopolona de rakeo amin'ny tranolay fiainana rehefa tonga lay fotoana kanjo nisy olona anankiroa tavela tsy tonga teo reo anankiroa reo tsy tonga teo reo anankiroa reo fa tavelany atoby tavelany amin'ny toerana fimponenan'ny olona zany satria misy tsy hoe toby ny toby de le toerana honenan'ny isam-pianakaviany hoe aty ny toby ny taranakianina aty ny toby ny taranakianina ry ny toby ny taranakianina dia nisy zany tavela tany imedada sy elidada asa zay nahazo azo reo lahy reo fa tavela tany izy tsy tonga teo amin'ny tranolay fionana izy de rehefa tonga ny fanan'Andriamanitra de naminahany daholy ny olona teo amin'ny tranolay fionana zany araka ny tokony meny Jehovah izy reo lahy tavela tany amin'ny toerana nisy azy tany de naminahany koa izy raha ohatra ka amin'ny saina maha olombelona zao de zao hotsika amin'io tsy tokony naminany izy satria izy ange tsy any atoby izy ange any atoby fa tsy anakaiky ny tranolay fionany izy ange tsy nanaraka ny fandaminany fa nahoana no mbola naminany izy satria ny fanahin'Andriamanitra satria Andriamanitra mahatoky ny fifidianan'Andriamanitra ny lehibe noho ny toerana tsy ilay tranolay fionana akory ny lehibe noho ny fanahy masina tsy ilay tranolay fionana akory ny lehibe noho ny hery ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra fa ny fanahy masina lehibe lavitra noho ny zay mety ho tranolay fionana azy ka de naminany foana izy rana tsy teo azy izy hotsika manao hoe lay fanahy masina tsy ny famatotra tamin'ilay tranolay fionana akory fa ny famatotra tamin'ny fanomeza tokon'Andriamanitra Andriamanitra ny teny manao hoe ny lolon'ny Israely de omeko ny fanahiko de nomen'Andriamanitra ny fanahiny zao na tsy teo amin'ilay tranolay fionana azy fa tany atoby izy ary io no ahafantarantsika atakarantsika ny fahasoavana ny fanahy masina raha ohatra ka tsy fahasoavana ny fanahy masina de tsona aminany izy reo lahy satria tsy tao anatiny zay zavatra be napetraka zay hoe arinareo de miomaninareo de erinareo lay volana de mipetraka erinareo de atao amin'ny tranolay fiainareo mandray ny fanahy masina tsy nanaraka ny litovijiny zany zay nazahoanareo azy tsy nanaraka an'izay litovijy eto fa ny atoby izy reo lahy dia eo zany de avako malala no ahatsapatsika fa ny fanahy masin'Andriamanitra de tsy ilay toerana akory ny zava-dehibe fa lay antson'Andriamanitra tsy ilay toerana akory ny zava-dehibe fa lay fahasoavan'Andriamanitra lay fiantson'Andriamanitra iny ny tena zava-dehibe egny avako malala ho takatritsika zany fa izao itsika makao am-piangonana de toerana tahaka ny tranolay fionana hanomezana ny fanahin'Andriamanitra iny aotsika no midera sy manome voninahitran'Andriamanitra fa izao tsy ny fanahy masin'Andriamanitra akory tsy hoe mifamatotra amin'ny trano fa mifamatotra amin'ny olombelona ao amin'ny olombelona no mitoetra ny fanahin'Andriamanitra fa ny fahaolevako malala zay aseho antedinjotra masiny ty ande izao tena manaraka anao naizanaiza ny fiantsonao ny antso de manaraka anao naizanaiza izy roa rehetra zany de voantson'Andriamanitra satria loolona izy loolon'ny Israely dia tokony fandarana zao tokony manana fanan'Andriamanitra izy tsy teo anefa izy tsy tonga teo amin'le fotoana izay nanomeza toky anomezana ilay fanan'Andriamanitra izy fa tany an-tranony de nanaraka azy tany ny fanan'Andriamanitra nanaraka azy tany ny antsony de naminany tany izy ay afako malala ny antso manaraka ny olona amin'izay rehetra mety misy azy
ay andriamanitra sy ny fanan'andriamanitra manaraka ny olona am'izay tena mety misy azy ary naiza zany rehefa voantso ianao de izao vavolombelon'ny tomponao naizanay reo na toerana misy ianao de vavolombelon'ny tompo anao tsy hoe ianao zany za dia mpaminany eto Madagasikara na mpaminany eto Ambotately na mpaminany eto Isotry de tsy mpaminany tsony rehefa tonga any Betafy na tsy mpaminany tsony rehefa tonga any Bekily. Manaraka anao ny antsonao, manaraka satria ny fanan'Andriamanitra ao anatinao, ianao efa nantsoina ao anatin'ilay mpaminany. Io zao le medada sy elidada dia nantsoina olona de zao nanaraka azy tany amin'ny tobony tany ny faminaniana ny mahantsony azy. Ray mantsika mitrehitra manao hoe za rehefa ny ampiasana za tsy mpaminany zavatra hafa rehefa ty ampiasana de hafa ty tsy mpaminany rehefa ty antso hafa mihitsy ny ty ampiasana fa antso hafa kosa ny any am-piangonana na hoe ity antso hafa mihitsy ny any am-piangonana fa tsy antso hafa le avako malala tsy misaraka tahaka zany mihitsy fa ny antsonao de manaraka anao amin'ny toerana rehetra zay misy anao, ny mahampino anao de manaraka anao, ny fanahy masina de manaraka anao amin'ny toerana rehetra zay misy anao fa tsy hoe ny antso hoe aty tsy hoe any am-piangonana ihany vao kristianina, tsy any am-piangonana ihany vao miasa ihany ny fanahy masina, manaraka anao amin'ny toerana rehetra zay misy anao miasa amin'ny fanahy masina. Ary io mamarina ny teny Martin Luther manao hoe ny vocation berofo fa ozy de zao tsy inona tsy akory fa lay antso ny olona ka zay ataony andavanandro no isehoany sy ijoron'ny vavolombelona maha olom-bo antso azy naiza zany misy azy de zay rehetra ataony no ijoroany vavolombelona maha olom-bo antso azy. Fa tsy rehefa ny ampiangonana mahadikona na mahampiandro na mahampitandrona na zay ihany misy eo ny antson'Andriamanitra fa naiza misy anao de miaraka aminao eny ny antsonao ary miaraka aminao eny ny fanan'Andriamanitra zay antso manaraka izay zava-dehibe ravako malala raha tsapampino fa ninona nataony de ny antsony eny amin'ny mandrakariva de hitandrina izy. Fa ny fampiatretana fahatelo ravako malala de izao teo amin'ny Josua Mosesy eo fa tsy nitovy ny fomba fafisainan'ny Josua sy Mosesy nalalatsaina be. Josua ataovy hoe legalista. Io zany Eldada sy izy roalahy zany le volazantsika teo, Eldada sy Medada fa tsy nanaraka zay fandaminana asa zay nahazoazo roalahy tsika teo, variana ve izy, tsy niomana ve izy, nisy raharaha niazo nazy ve, tsy ny raharaha iny ve le izy, tsy niteneniny sotra masina zay, tsy zay ny zava-dehibe tsinona, tsy zay fihetsika-olombelona zay ny zava-dehibe fa ny fihetsika-Andriamanitra. Raha ny fihetsika-olombelona ny zava-dehibe de ny tany saina teo ny antony nahatonga ny Eldada sy Medada ho taraiky tsy tonga dary amin'ny talina fionana. Fa tsy ny fihetsika-olombelona ny zava-dehibe de nangina tanteraka ny boky Nomery fa ny fihetsika-Andriamanitra ny natao. Fa asa zay nitranga tavela tany an-tranony izy ireo laha tany atoby. De tezy Josua moa zanakin'olona zay hitatsika amin'ny toina nandiby any Mosesy. Dia io zany Josua niteny hoe fa oro Mosesy ohatrany tokony hampanginina izy roa lahy. Hampanginina izy roa lahy satria maminany ny tokony ho faminaniana any amin'ny tranon'ilay fionana. Andolo ny olona maminany izy 70 lahy any. Misy roa lahy tavela ty ananina ty. Inona nataon'izy roa lahy ty? Hampanginy reo. Tsy afaka mampangina azy fenao afaka mampangina azy satria fanahy tao aminao ihany, mpiara-miasa aminao reo, hampanginy reo. Moa tsy mampatsiaro antsika ny marika toko fa 7:7 sy ny Luka toko fa 7:20 la nitenen'ny mpianatra Jesosy manao hoe ary ananina Jesosy misy olona mamoaka de amin'ny anaranao de hampangininay ve izy, hampangininay izy satria tsy miaraka aminay, hampangininay izy satria tsy mba manaraka fandaminana. Efa misy lamina efa napetraka hoe zao de zao rehefa tsy manaraka an'io de tsy tokony hoeto, tsy tokony hiteny izy. Mpianatra mantsan Jesosy ahoana izy no amoaka de amin'ny anaranao nefa izy tsy fantatray akory, tsy hitanay akory, ahoana izy no hiteny an'izao Jesosy anay angenao zay miaraka aminao eto, zay no misairana aminay tsy fantatray akory zany, ahoana kosa no anaovana andro zany. Toy Jesosy aza velanareo angina izy.
fa tsisy olona afaka hiteny ratsy a vetivety eo zay tsy manohitra anareo momba anareo ho jesosy ratsaraka Luka 6 ary entony avako malala de zay toetsainy zay ko hita tao amin'ny Mosesy hoy izy mantsy Josoa zarako aza maminany daholo ny olona rehetra heverinao hoe fa miala ho Mosesy satria mpaminany ny olona rehetra satria misy maminany ery Mosesy tsy mampaninona mihitsy zarako aza mpaminany daholo ny Israely rehetra nandray avako malala misy zay toetra ny Josoa zay ao anatintsika fiangonana indraindray tsy hoe raha tsy toetra Josoa ito sanatry ny vava tsy hoe be fianonana ny Josoa ito sanatry ny vava fa tonga amin'ilay tenentsika hoe carré Josoa hoy Josoa manao hoe zao kosa ny fandaminana ny olona zay rehetra efa manatsona kosa nareo dia tokony ho tonga iry amin'ny tranon'ilay fiaonana daholo ianareo ary rehefa ny amin'ny tranon'ilay fiaonana eny ny fandraisana ny fanan'Andriamanitra tsy tokony misy tsony olona mbola tavelany ary rehefa tavelany nareo dia tsy mendrika tokony azo tsony tokony manginy nareo fa tsy tia ny faminaniana fa iry amin'ny tranon'ilay fiaonana ny olona rehetra efa ery inona ny mbola ataonareo ety ihany raha mitoetra maha-olombelona sy tsika zatra ny ataontsika hoe fandarahana fandaminana tory aka zao fandaminana dia tena toetra ny Josoa mihitsy aka zao fandaminana dia manginy nareo fa ny olona rehetra ry amin'ny tan'ilay fiaonana nareo aty tanàna aty nareo efa tara nareo efa inona tsy fantatra tsony zay nahazo nareo tao dia avako malala eto dia hoy Mosesy tsy zay no izy lehibe lavitra noho ny fandaminany ny olombelona ny antson'Andriamanitra ary afaka malala mila fahendrena amin'ny fiangonana mila fahendrena amin'ny fiangonana sarotra ny mampiatra an'izany amin'ny lafiny ara-pandaminam-piangonana indraindray tena sarotra mihitsy saingy zao misy fotoana ahatsapahan'ny mpitandrina ahatsapahan'ny mpiretra ahatsapahan'ny fiangonana lafin-javatra otrotondra ray amin'ny fiainana misy tsy manaraka misy zavatra tsy eritreretinao mihitsy kanefa lehibe lavitra noho zay fandaminanao zay le fahasoavan'Andriamanitra lehibe lavitra noho zay fandaminana zay le fahasoavan'Andriamanitra fa lay tsy hoe ratsy akory le fandaminana efa napetraky ny 9:20 hoe midio dia manamasina ny teny zay rehetra zay tsy fantatritsika nanao zay nanao zay zareo lahy fa zao misy fotoana revako malala ny tsy apoizina lehibe lavitra noho zany rehetrarehetra zany ny fahasoavan'Andriamanitra ary rehefa hiasa Andriamanitra na inona ataontsika dia mahavita mihoatra noho zay mety ataontsika ny fahasoavan'Andriamanitra aza ferana le avako malala ny fahasoavan'Andriamanitra aza terena ao anaty fandaminan'olombelona ny fahasoavan'Andriamanitra eny tokoa tsy afa-miala isika Andriamanitra ihany nametraka ny fandaminana io hoe atsoy ny olona dia karakarao ty alamitsika sainga misy fotoana lafin-javatra indraindray mihoatra lavitra noho zany indray maka tsaroko taona maromaro lasa zay efa tena taona ela maromaro dia nisy mpiomana mpitandrina anankiray misy mpiomana mpitandrina anankiray dia mbola tsy mpiomana mpitandrina mihitsy tamin'izany fotoana zany dia asy izay nanatony isy hoe za tarako pastera fa omaly ny katona ny farafisoratana anarana omaly ny katona ny farafisoratana anarana za androany vao hitondra nyreto dosiako reto anatitra nyreto dosiako reto pastera omaly nefa ny katona ny farafisoratana anarana tsy tokony ho izy tsony ahy zany nefa zao za mahatsiaro onandray antso dia ahoana ozy ahy zany ko mangy farany efa hoe zay zany efa farany dia farany ka za pastera tena no ny antony ohatran' zao za motsy tompona ndraikitra tao anatin'lay fandaminana asa 10 lasaka am'izay dia ndresahana ny tompona ndraikitra hoe omaly aho ohatran'izao ny fandehany izy ty dia ty misy zao ny antony ka dia tara izy tara tapakandro zany any tokony ho izy dia tsy voaray tsony izy dia nefa ny adikevitra teo hoe raisoary izy fa tsy manina fefa tonga aty izy avy any amin'ny 20 kilometatra sy ny sisa rehetra dia zao no ny antony ohatr' zao fitaterana sy ny sisa raisy fambaizany farany hoe dia no ny antony dia ny raisina le taratasy ihany
rehefa niraisina le taratasy de raha nao fanadirana somatsara zany lay zaza fa tsy zaza tso misy fampitandrana afaka tamin'ilay fanadinana izy ary izy ny voalohany tao amin'ny faculté de théologie tamin'ny fotoanandro izy ny voalohany ary mandraky tiany androany de mpitandrina lehibe tompona andraikitra anatin'ny fiangonana izy mitondra fiangonana mandeha miasa araka ny tokony ho izy raha-mpitandrina rehetra ihany na vita somatsara ny fianarany arak'izay rehetra mety fandaminana ny ohatra aza afaka malala misy fotoana indraindray tsy azo atao fomba fiaina akory zany mazava ho azy tsy azonao atao ndray manao hoe raha izany zany dina ny antony ametrahana ny fandaminana eny tokoa Andriamanitra dia Andriamanitra ny fandaminana io apetraky ny nomery io fa tena misy ny fandaminana apetraka Andriamanitra tena milamina zao no ataonao ry Mosesy eto ty daholo izy eto fa misy 2:20 2:70 2:70 asa 500 zany 400 zany tsy ampy 300 eo zany maherikely tena misy zavatra raha misy zavatra zany manao fandaminana 100 ianao fa misy eo amin'ny 300 eo mihoatra an'ilay fandaminanao misy zavatra 300 tsy manaraka an'izay fandaminana zao fa ao anatin'izay 300 zay nefany de miasa amin'ny fahasoavan'Andriamanitra afaka malala mampieritratsika zany ty nomerity fa lehibe lavitra noho zay mety ataontsika hoe toetratsika ny asan'ny fanamasina raha maha olombelona de tsy tokony naminantsony izy rolareo saingy zao tsy nijeren'izay Andriamanitra tsy nijery ny fitavozavozan'izy rola tsy nijery ny tsy fitandreman'izy rola tsy nijery ny fanamaivanan'izy rola sanatry fa tonga ihany ny fanahan'Andriamanitra nipetraka tao aminy ary Josoa sarotiny amin'ny fahamasinana ary Mosesy zay nalalaka kokoa samy asan'ny fanamasina ireo dia nahatakatra fa ny fanahan'Andriamanitra de fanahan'ny fahasoavana ary miasa mahery ao anatin'ny olombelona mitaona ny olombelona atsiaro ny fitiavan'Andriamanitra ary mitaona ny olombelona mitaona ny mpinifikitra amin'Andriamanitra eka dia afaka malala araka ny tenin'ny Mosesy manao hoe satrokara aminany daholo ny olona rehetra midikany hoe maminany dia mahana fifandraisana amin'Andriamanitra midikany hoe maminany dia afaka milaza ny sitrapon'Andriamanitra tahaka anao mpino ankehitriny tamin'ny andron'ny Mosesy ny 70 fa amin'izao andro antsika izao ny mpino rehetra vita batisa tena nandray ny fanomezan'ny fanamasina mpandray fanasana ny tompo tena nandray ny fanomezan'ny fanamasina dia izao itsika rehetra zany dia eo ambany fahasoavan'ny tompo afaka miresaka amin'ny tompo ary dia irahin'ny tompo aminany tsy atao mitranoilay fiainana natao am-piangonana ihany fa any amin'ny toerana maro samihafa izay misy atsika rehetra any dia tokony ho tonga atsika any ny tenin'Andriamanitra dia ilay tenin'ny Jesosy Kristy tompo izay manao izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana ivavaka isika tompo ao misotranao zahay fa lehibe lavitra noho ny fiheveranay ny tenanay ny fahasoavanao ndray tokoa zay tompo mieritreritra fa voafetra ny asan'ny fanahinao masina heverinay fa mitoerana ihany miasa izy na voafaritra mitoerana satsasany ihany fa ny fanahinao masina dia manaraka anay mitoetra aminay ary ny fiainanay manontolo mihitsy ny fanomponay ianao misaotra tompo fa miara-monina aminay amin'ny lalana fanahinao masina ianao manamasina anay ianao ary mahatonga ny manana fifandraisana maharitra sy mitohy aminao Andriamanitra velona dia mivavaka ry izay Jesosy aoka ny fanahinao masina toetra betsaka ty anatinay avokaranay amin'ny asa tsara avokaranay amin'ny fitiavana sy ny fanomponanao azaveranao anao ambany zavatra ny fandaminana maro samihafa zahay aoka atsiaro ray fa sary-piaro amin'ny fahamasinana sy ny fandaminana ianao matoa mametraka ireny nefa koa tompo aoka koa zahay atsiaro fa lehibe lavitra noho izany ny herin'ny fahasoavanao dia mitoera mitokantrano tsirairay avy ianao fanamasina mitoera amin'ny asan'ny tananay ny fahasoavanao ampahavokatra ny fanoloran-tenanay ao amin'i Jesosy dia tahio ny firenenay Jesosy tahio ireo marary ampahirezy ireo mpitsabo
arovy nisam-pianakaviana Jesosy ny ranao masina atao amin'ny azo fijalia zay efa nanasitrana anay eny sy nanadio anay anafaka ny firenenay amin'ity varana retina ity misaotra Jesosy amen.